Maro amin'ireo ankizy sy tanora eto Madagasikara mbola tsy misitraka amin'izony amin'izao fotoana izao. Misy zao miasa lolo loatra sy mianatra manambady nefa fa misy avao koa ny fa mahafantatra hoe injony. Misy ihany koa no azony soana izy. Betsaka ihany koa ny ankizy na any am-paritra na eto Antananarivo mbola tsy mahazo rano fisotro madio. Ny sasany ihany koa ataony iray aman-dreny fitadiavam-bola hoentina hamelomana ny ankohonana. Maromaro amin'ny ankizy koa amin'izao misy etaetany zegny mba tia volagnina amin'ny ray aman-dreny fa ray aman-dreny tsy mienjika. Amin'ny faritra misy anay ihany zany dia ny fianarana tsy zarizary satria tsy ampy ny sekoly. Somary tsy mivela zany isany ankizy, tsy ampy kilalao zay, tsy ampy sakafo koa.